Manahoana daholo ety Antsahavola misy atsika amin'izao fotoana ny lalana ray nitoviny ray no jerentsika amin'ity anio ity. Ty lalana ity dia jusqu'ary amin'ilay Roxy ary. Ray nitovy ohatran'ny tsy hitako. Ça commence de BCM à Roxy. Averiko etindray fa ny lalana ray nitovy no jerentsika amin'ity anio ity. Ray nitovy toy izao amin'ny soratra izao. Lalana mampitohy an'Antsahavola amina Antaninarenina izy ity. Ndondray ary arao izay sy ndalana ao anatin'ny fizahana e. Ty lalana ity dia toka-pizotra raha fiarakodia ny taingenana. Ary ty lalana ity dia tsy lalan'ireo taxi be velively. Azo lazaina hoe quartier résidentiel ety raha ireo fonenana ny jerena. Fa tazana amin'ity lalana ity ihany koa ny toeram-pisakafoana. Ao ihany koa ireo toeram-piasana maro hafa. Ary na banky aza dia tazana amin'ity lalana ity koa. Eo ihany koa ireo birao amin'ny ministera maro karazana. Ao ohatra ministera amin'ny fampianaram-pirenena. Ao ihany koa ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Na ny sekoly koa aza hita amin'ity lalana ity. Dia misy toeram-pandraisam-bahiny ihany koa ety no sady ara-koltoraly ihany koa io toeran'io. Ty lalana ity ihany koa dia manasaraka totobato anankiroa miainga ao Antsahavola ka mitondra makeo ampitan'ny zaridainana Antaninarenina. Orinasa sy toeram-pisakafoana no hita ety amin'ny faran'ity lalana ity ary mihaona amin'ny lalana Jean Jaurès ny lalana ray nitovy. Eto no farana le lalana amin'ny fihaonany amin'ito lalana anankiray ito dia tazantsika toerana malaza angeo hito hoe efa mody hoe miainga varitsika dia tsy azontsika tsaina dia ndao amin'izay ary arahana amin'izay koa tantara le olona olomanga amin'ny enjana. Tsy mbola henoko ka. Fahafantarako azy aloha ohatran'ny hoe littérature, resaka littérature. Eh ben, Rintouv, d'après moi, c'est un écrivain. Et aussi, c'est un... Rintouv, na ingabe Rintouv ny fiantso azy. Izy dia anisan'ny mpahay tantara malagasy voalohany. Izy ihany koa dia mpanoratra malagasy mavitrika tamin'ny androny. Izy no mpanoratra malagasy fanta-daza indrindra tamin'ny fanangonana angano, tantara ary ohabolana malagasy izay vokarin'ny an-gazety sy an-gazety boky. Rintouv dia teraka tamin'ny taona 2025 ary tamin'ny faha 11 taonany izy no nanomboka nianatra. Ka tao amin'ny École de la Mission Protestante izay nitantanany Andriamatoa M. Stag tao Ambodinandohalo zany. Namarana fianarana tao amin'ny kolejy LMS tao Andohalo sy Faravohitra kosa izy ny taona 1770. Izy dia nanoka tena ompitandrina ary nitantana fiangonana maro teto Antananarivo sy Antsirabe ary Ambositra. Mahery ny 30 taona izy nanao io asa fanompoana ray io. Liana tanteraka amin'ny tantara Rintouv ka na dia nandroso taona azy izy dia mbola namoaka boky mirakitra tantara izay mitondra lohateny hoe Antananarivo fahizay ny taona 1879. Ngiabe Rintouv ihany koa dia
namoaka boky anankiray mitondra lohateny hoe tantara malagasy manontolo roa taona tao aoriana izany. Ireo asa soratra roa mirakitra tantara ireo dia manandanja tokoa ho an'ireo mpahay tantara ankehitriny. Antananarivo fahizay ohatra dia boky nosoratany hitantaran'ny momba ny arendrina sy ireo ankizy ary olon-dehibe mitondra izany manodidina Nandoaly sy Rova rehefa hariva alohan'ny fetin'ny fandroana. Ny taona 437 no nodimandry izy ary teo amin'ny faharoa amby 20 taonany izany. Na raha antsika teo, lalana raha eto Antananarivo mitondra ny anarany izay hita ao Antsahavola. Dia izay ny fandehan'ny tantarany tonga farany ihany koa ny fandaharana dia arahanao isaka sabotsy ohatr'izao verina anaty matinalina rehefa alatsinainy dia zoma atoandro amin'ray iny ihany koa. Saotra betsaka nanaraka hatramin'ny farany, mbola hitondra olona hafa sy lalana hafa indray tsika. Peace!